Salama daholo eo androanisika dia ndao indray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tsara hatrany ny mifanampy BGMJ raha nanolotra ny fanampiana ray tapitrisa ariary ho an'ny Johary kely izay zaza marary araka ny fampanantenana izay nataona hatrany. Eo miresaka ny tsy fandriam-pahalemana indray dia voasambotra tany Miami rehefa namaky kofra ny mpampiasa azy tao Andravoahangy ao Antananarivo ity zatovolahy kely ity. Resaka herisetra indray ny dadatoany ihany no saika hanolana ilay zazavavy vao 13 taona monja. Resaka jirama indray dia naneho hevitra mahakasiky ny olan'ny jirama amin'izao fotoana izao Andriamatoa Hajo Andrianarivelo. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatomato gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha miresaka mpanakanto izay tena isan'ny tia manampy ny hafa isika dia tafiditra ao anatin'izay ny mpanakanto BGMJ ary tsy hanavany sarangan'olona moa izany fanampiana izay ataony izany na olona tsy fantany na olona fantany rehefa ao anatiny izay fahasahiranana izay dia ampiny avy hatrany ary anaty fony tanteraka izay resaka fanampiana ny hafa izay. Midika izany fa isany artista izay tsara sitrapo ary malala tanana mba tia mifanampy amin'ny hafa i BGMJ satria miverimberina foana hoy BGMJ hatrany ilay teny manao hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Na dia kely aza ireny fanampiko ianareo ireny fa ny foman'olotra azy dia feno fitiavana ary afoko anareo ireny izay kely mba voatsirambin'ny tanako ireny. Sambatra no manome no mandray araka ny voalazan'ny soratra masina hatrany. Maromaroa ny mpanakanto tahaka ny BGMJ izay isan'ny tena tia manampy ny hafa tahaka an'izay efa nataony BGMJ efa hatramin'izay izany fanampiana ny hafa izany. Maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona zany mahatonga an'ny BGMJ tena tia manampy ny hafa indrindra fa ireo izay mitaraina amin'ny fahasahiranana. Ary tsy hanavany saranga izany sy na fiaviana fa rehefa miantso vonjy ka sendra an'ny BGMJ dia iny fa ampiny avy hatrany ary tsy miambahamba izy manao an'izay fanampiana izany. Ny valiny dia tsotra dia tsotra. Raha ny tantaran'ny BGMJ no fantarantsika dia isany mpanakanto izay tena avy niaina tao anatin'ny tsy fisina raha izany BGMJ izany. Izany hoe avy niaina tao anatin'ny fahasahiranana izany BGMJ izany izay vao tonga amin'izao toerana misy azy hitanareo amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe lehilahy manam-bola izany. Naro ny sedra ary naro ihany koa ny lalana izay nilalovan'ny BGMJ vao nahatongavany amin'izao sehatra misy azy amin'izao. Ka tsapany BGMJ hatrany izay fahasahiranana izay niainany tany am-piandohana tany ka izay no mahatonga azy tia manampy ny hafa rehefa ao anatin'izay fahasahiranana izay. Ao anatin'izay resaka fanampiana ny hafa izay hatrany dia fantatra tamin'ity herinandro ity fa nanolotra vola fanampiana ray tapitrisa ariary ho an'ny Johary kely zaza marary voa i BGMJ araka ny fampanantenana izay nataony hatrany. Mbola anaty fahasahiranana ny fianakavian'ny Johary satria tokony hoentina tsabona any Inde izy ka raha misy ny te hanampy dia midira amin'ny pejy une opération pour Johary mijery laharana ahafahana manao an'izany. Midika izany fa tena efa ao anatin'ny rano BGMJ tanteraka izay fitiavana manampy ny hafa izay ary maromaroa ny mpanakanto izay tahaka ny BGMJ satria ohatra tena tsara alaintahaka izao fanampiany BGMJ any hafa izao. Tsy hoe propagande akory na koa resaka politika izao ataony BGMJ izao fa ny azy dia tena vokatry ny fo ny anampiny any hafa izay fa tsy sanatria akory ndenao fampilezan-kevitra sanatria. Eo miresaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia voasambotra tany Miami rehefa avy namaky kofra ny mpampiasa azy teny Andravoahangy itojo ka nangalatra vola mitentina 20 millions FMG sy volamena 26 grammes sy volamena 26 grammes dia nandositra tany Miami ary voasambotra tany an-toerana. Nambaran'ny komisaira Herindrazana Ery fa tsy fialokalofan'ny mpanao ratsy any Toamasina fa na iza manao ratsy
dia tsy maintsy izaka ny vokatra izany. Hoentina miakatra ny Antananarivo moa itojo ity hanohizana ny fanadihadiana mahakasika an'izay halatra nataony izay. Eo amin'ny resaka fanolanana indray dia fantatra fa lehilahy iray no nahiditra amponja eny Antanimora noho ny fikasana hanao fanararaotana aranofo sy fampijaliana zaza 17 taona tao Antananarivo renivohitra tao. Fantatra fa dadatoan'ity zaza ity ihany io nanao zavatra mamafady tamin'io ka anisan'iza manao an'izany dia tsy maintsy melohny lalàna satria ny fanolanana izany efa namoahana didy mihitsy mahakasika an'izay resaka fanolanana izay, indrindra fa ho an'ireo zaza tsy ampy taona dia mety afara amin'ny fanaovana castration mihitsy an'izay tratra manao an'izany. Eo amin'ny resaka Madagasikara tsy maintsy mandroso indray dia niteraka resabe ny eo amin'ny resaka jiro sy rano malagasy amin'izao fotoana izao taoriany ilay fanambarana nataon'ny orinasa jirama mahakasika amin'ny fepotona amin'ny fandaovana jiro izay sy ny mahakasika any penalité izay ho azon'ireo izay tara fandaovana fakturana jiro izay manomboka amin'ity volana aogositra ity, izay naroso mialohan'ny fahavolon'ny volana hatrany ny fandaovana an'izany faktura izany manomboka amin'ity volana aogositra ity araky ny fanambarana izay nataony tale generalin'ny jirama amin'izao fotoana izao. Ka maro ny olom-pirenena izay samy naneho ny heviny ary maro ihany koa ny menomenona sy tsy faly satria ny fahatapatapahan-jiro moa efa raha mahita sy raha mahalala fa tsy misy farany amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena ratsy dia ratsy ny resaka jiro sy rano malagasy izay amin'izao ankehitriny izao satria maro ireo izay mitaraina simba fananana, maro ihany koa ireo izay simba asa amin'ny afitsoko an'izay fahatapatapahan-jiro lava izay. Isana ny hevitra mahakasika an'izany moa Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo raha nilaza izy amin'ny mahakasika an'izay orinasa jirama izay. Isan'andro lava hoy izy dia efa voasazy foana ny malagasy, tsy afaka mianatra, tsy afaka mitady vola araky ny tokony ho izy satria tapaka foana ny jiro sy rano. Izao dia hosaziana indray rehefa tara fandaovana faktura. Tsy efa famonona ny malagasy mihitsy kosa ve izany ho isatrany. Rovina no mba hosaziana ireo namotika ny orinasa jirama noho ny halatra natao sy ny fanapahan-kevitra tsy manjary izay noraisin'izy ireo. Mitrongy voamaloha fakturany jirama ny malagasy. Rehefa tsara ny servisy omenan'ny mpanjifa dia matoky anareo ny olona ary mazoto handoa jiro sy rano na kely ara ny eo am-pelantanana. Atsipy ny teny ampony mahalala ho hiatran'ny Hajo Andrianenarivelo raha nilaza ny heviny mahakasika ny olana mianjady amin'ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao. Midika izany fa ao anatin'ny tebiteby daholy ny mpanjifa jiro sy rano malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao taoriany fanambarana amin'ny mahakasika an'izay resaka penalité sy ny fiovany daty ny fandaovana faktura izay hiparitaka manerana ny nosy moa izany fa tsy ho an'ny renivohitra irery ihany. Ka andrasana araka izany ny ho afitsoko an'izay fiovanana lehibe izay ataony orinasa jirama amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tao matawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.